Mbola faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'ity fotoana manokana ity izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra, iarahantsika mifampahery amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Mialohan'ny andiniantsika izay voambaran'ny soratra masina dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra arainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay mbola nomenao ity fotoana manokana ity ahafahanay indray mandinika ny teninao. Engany ny fanahinao no hanazavanay ny teninao ka mba tonga anay ahazo hery ary tondra famonjena ho anay izany. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe maharitra amin'ny tenin'i Kristy. Maharitra amin'ny tenin'i Kristy. Nambaran'i Jesosy Kristy fa rehefa misafidy ny ho mpianatra ianao, misafidy ny hanaraka azy ianao dia ny filamatra mifehy ny fiainana dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tondrozotra izay arahana amin'ny fiainana dia ny tenin'Andriamanitra. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona filazantsara araka ny Jaona 9:1-7. Filazantsara araka ny Jaona 9:1-7. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ny mpianatra Kristy zany, na ny mpanaradian'i Kristy zany, na ny kristianina zany, na ny zanak'Andriamanitra izany, dia ireo izay maharitra amin'ny tenin'i Kristy. Maharitra amin'ny tenin'i Kristy. Reharehan'Andriamanitra, reharehan'i Kristy zany hoe olona anankiray zany izay maharitra amin'ny teniny, mijoro amin'ny tenin'i Kristy. Raha mahafantatra tsika ny tantaran'i Joba, izay voambaran'ny soratra masina, ambaran'ny bokin'i Joba ihany koa, dia milaza ny tantaran'izany lehilahy izany fa mafy ny ady sy ny olana ny fitsapana izay natrehany, saingy naharitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, ka afaka ny rehareha taminy Andriamanitra. Ary dia tena ny rehareha tamin'ny Joba Andriamanitra satria naharitra tamin'ny teniny izany lehilahy izany. Jesosy Kristy dia mampanantena fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ao amin'ny Matthieu 4:7 dia hoy izy hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy ova, ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho levona na oviana na oviana. Ao Matthieu 4:7 dia zao nambaran'i Kristy. Matthieu 4:7. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Izay maharitra amin'io teny io no atao hoe mpianatra Kristy. Izay maharitra amin'io teny io no atao hoe handova ny fiainana mandrakizay. Isy fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainanao, raha ohatra ka maharitra amin'izany tenin'i Kristy zany ianao. Isy fiovana lehibe ary isy fanandramana manokana, isy zavatra hiova maro eo amin'ny fiainantsika raha ohatra ka mandray ny tenin'i Kristy ary miaina izany isika. Zao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 5:1-7. Jaona 5:1 ka ny 4:4. Jaona 5:1 ka ny 4:4. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny,
fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ny olona izay nandreny tenin'ny Kristy ka nino izany dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mila manana faharetana amin'ny tenin'ny Kristy isika. Mila maharitra amin'ny tenin'ny Kristy isika. Ary aza adino no ry mpiaino avana. Aza adino no ry havana. Fa Jesosy Kristy dia hitsara antsika amin'ny teny izay miteneniny. Zay no renesintsika. Zao no ambara ao amin'ny Jaona ihany Jaona ihany 2:12 ka ny 7:20. Jaona 2:12 ka ny 7:20. Zao no ambarany. Izay mandahaka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Ny hitsarana antsika izany dia ny tenin'ny Kristy. Tsy ny fomba amam-panao, tsy ny kolotsaina, tsy ny zavatra iainantsika, tsy ny fahasarotam-piainana ankehitriny, tsy ny zava-miseho ankehitriny na ny tontolo kevitra iainantsika ankehitriny, tsy ny fandrosoana no hitsarana antsika, fa ny tenin'ny Kristy. Ary zany no mahatonga ny tenin'ny Kristy milaza manao hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Ry havana malala, ilaitsika ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika ny mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika ny miaina ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ilay tenin'ny fikambanana mampiely Baiboly hoe raiso ka vakio iaino ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika ny miaina izany. Saia manao dikany. Saia miaina ny tenin'Andriamanitra. Eny, na dia efa maro aza ny miaina tsy manaraka izany ankehitriny. Na dia maro aza ireo izay efa manohitra izany ny fomba fiainana ankehitriny. Na dia maro aza no tsy manao an'izany intsony ankehitriny. Ianao kosa manana fahasahiana, manao vadinkana mba haharitra amin'ny tenin'ny Kristy. Ny filazantsara araka ny Lioka. Ny filazantsara araka ny Lioka 7:7, ny 4:20. Filazantsara araka ny Lioka 7:7, ny 4:20 dia mivaky toy izao. Fa na iza no menatra azy sy ny teniko, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy ary ny amin'ny anjeliny masina. Ry havana, rehefa ho avy fanondroany Jesosy Kristy, handray antsika ho any aminy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy finoana ny teniny ve ao anatinao? Ahita finoana ao anatinao ve izy? Moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Na Jesosy Kristy ara dia nametraka izany fanontaniana izany manao hoe raha ho avy ny zanak'olona, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Moa mbola hitoetra amin'ny tenin'ny Kristy va? Ka mbola ino izany isika olombelona? Sa efa manaraka ny fandrosoana, efa manaraka ny fanao izay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina intsony. Fa raha menatra ny tenin'Andriamanitra ianao, raha menatra ny tenin'ny Kristy ianao, rehefa ho avy eny amin'ny raholanitra izy, dia mba haninona anao koa izy, menatra anao izy. Mampanantena Kristy fa amin'izao iainantsika izao, ireo izay mitoetra amin'ny teniny dia hanome izay angatahany. Andeha ho jerentsika, amaranantsika ny vaky teny
Amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny jauna filazantsara araka ny jauna 5:20 ka ny 7. Filazantsara araka ny jauna 5:20 ka ny 7. Raha miray anitra ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Ho an'izay mitoetra amin'ny tenin'i Kristy, ho an'izay maharitra amin'ny tenin'i Kristy, marina fa tsy mora zany amin'izao andro sika izao, satria ny akamaroan'ny olona efa tsy amin'izany intsony. Ary na amin'izany aza dia ivelambelany fotsiny. Dia hoy Jesosy Kristy hoe raha tena mitoetra ao anatinao ny teniko dia angatao izay tianao na inona fa ho tonga aminareo zany. Matoa zany ianao mangataka ka mbola tsy azonao izay angatahanao dia tokony mandiny tena zany hoe mety mbola tsy mitoetra ao amin'ny tenin'i Kristy angamba za ty. Fa Jesosy mampanantena mihitsy, ny vavany mihitsy no milaza hoe raha miray anitra ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Te hanome fiadanana anao Kristy. Tiana ho sambatra ianao. Tiany ianao ny hanana fiadanana sy fiainana mandrakizay. Tiany ianao mba tsy hangahiahy rehefa ho avy fanondronindray izy eny amin'ny raholanitra, fa mba ho isan'ny ho raisiny. Tiany ianao ny hanana faharetana amin'ny teny. Noho izany manapa-hevitra ny haritra amin'ny tenin'i Kristy. Hoy Jesosy Kristy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Havana malala. Aoka ny tenin'Andriamanitra no ho sorodalana ny fiainanao. Aoka ny tenin'Andriamanitra no tondrozotra ny fiainanao. Fa raha manao izany ianao ka mitoetra ao amin'i Kristy, maharitra amin'izany, dia mampanantena anao Jesosy Kristy fa amin'izao fiainana izao sahady dia efa azo izay angatahinao aminy ianao. Ny tompo anie hampitombo ny fanandramanao manokana amin'ny faharetana amin'ny tenin'i Kristy sy ny fiainana izany, ka hanananao fiadanana amin'izao andro ankehitriny izao ary fiainana mandrakizay amin'ny ho avy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra anao zahay satria nomenao ny teninao. Misaotra anao zahay satria nomenao an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Ankehitriny dia ampio zahay mba hanana faharetana amin'ny teninao, amin'ny tenin'i Kristy, ka tsy ala amin'izany. Hiaina izany. Izany no atao tondrozotra eo amin'ny fiainana ary hampiharina amin'ny fiainana na ao an-tokantrano na amin'ny asa na amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Tsy mora nefa izany. Fantatray koa omeo hery izay, omeo fahasahiana, omeo herim-po, omeo herin-tsaina, fenohy ny fanahinao masina. Ampitombohy hatrany ny finoanay mba hahaizanay miaina izany faharetana amin'ny teninao izany. Mitahiny mpiaino anay izay manaraka izao fandarana izao. Ny fahasoavanao sy ny fiadananao anie ary ny fanambinana manokana avy aminao ka ho tanteraka amin'izy ireo ny teny izay nampanantenanao tamin'ity androany ity. Manao rery ihany ny voninahitra ho aminay rehetra. Ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana mivavaka. Amen. Dia izay indray zany ny fotoanantsika tamin'ity anio ity, mametraka ny mandram-pioana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny Tompo velomany.